Ny 570 isanjaton'ny malagasy no tsy afa-po amin'ny fametrahana ny fahafahana maneho hevitra eto Madagasikara. Isan'ny Tanjon'ny Incipals na ny Initiative Citoyenne pour la Consolidation de la paix, de leadership et stabilité ny hametraka fahafahana amin'ny alalan'ny fampiofanana. Manana vaovao ambara izy ireo toy izao ary ny tatitra izay. Tanjon'ny tetikasa Incipals na ny Initiative Citoyenne pour la Consolidation de la paix, leadership et stabilité izay vatsiny ny vondrona Europeanina ny anamafy ny fandriampahalemana sy hametraka ny tena demokrasia marina eto Madagasikara. Mahatratra 570 isanjaton'ny malagasy no tsy afa-po amin'ny fahalalahana misy eto Madagasikara raha toa ka ny tombo avo roeny izany tao anatin'ny 20 taona. Fanamby ny Incipals ny hametraka ny fitantanana mangarahara sy tsara tantana sy ny sin'ny fitoniana eto amintsika ahafahana mampandroso ny ara-tsosialy sy ny ara-toe-karena ahafahana manena ny tany fahantrana. Amin'ny alalan'ny fampiofanana ny fiarahamonim-pirenena no anaovana izany. Amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ary ho fanamafisana ny fahaiza-manaondreo, hisorohana ireo olana sy hanorenana ny fandriampahalemana. Nisy ny fampahafantarana ny tsinjara-fintona na ny bilan ny tanterahana ny 2 volana Desambra tao amin'ny hotely Ibis taorian'izay 10 volana ny siny tetikasa izay. Mamporisika ary manohana amin'ny fiadivana amin'ny fahantrana ny vondrona Europeanina raha nambaran'ny maso ivoho miasa eto Madagasikara, indrindra fa ny fanomezan-danja ny vehivavy sy ny ankizy amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo. Nahatratra 500 ireo olona avy amin'ny fiarahamonim-pirenena izay vehivavy sy tanora no ankamaroany no nahazo izay fanamafisana ny fahaiza-manao izay amin'ny resaka fitantanana.